Ny ariavana malala faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotranao izay Jesosy, Andriamanitray, mpamonjy anay, ary Andriamanitra mahafantatra ny kely indrindra amin'ny fiainanay, ary ireo izay tsy nambaranay taminao, na tsy nambaranay tamin'iza n'iza, dia ianao no nahalala azy, na dia tsy teneninay taminao aza. Satria voaisanao ny volondohanay, dia izany Jesosy no marika fa tena fantatrao amin'ny atsipiriany ny mombanay. Ka miharihary ao anatrehanao, fampanota izahay. Kanefa efa novonjenao, nampidirinao isan'ny mpandova ny fanjakanao, ka dia efa pony ny fanjakanao izahay, ka faly izay Jesosy misaotranao. Dia an'io ity nefa dia mangataka ny famelana avy aminao mandrakariva, azahoanay mitoetra tsara ao anatin'izany fanjakanao izany. Ao anatin'izany fanjakanao izany ary Jesosy dia mangataka aminao mba ho vokisan'ny teninao indray amin'ny tenin'io ity, ary ahafahanay tsara koa mijoro tsara, ho miambina tsara ao aminao Andriamanitra Ray sy Zanaka fanahy masina. Dia mitenena aminay Jesosy fa mihaino anao indray izahay. Ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no ivavahanay toy izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay anjarantsika amin'ny teny ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 3:1 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Apokalipsy 3:1 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Apokalipsy 3:1 zafady andininy 1 ka hatramin'ny 9. Toy izao ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy 7 an'Andriamanitra sy ny kintana 7. Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra, dia tsaroviny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao, ary tano mafy ka mibeba. Koa raha tsy hiambina ianao, dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy, izay tsy nandoto ny fitafiany, ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria miendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa hanaitry ny anarany ao anatrehan'ny raiko sy ao anatrehan'ny anjeliny, izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masonao manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ampitombonina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny teny io ity isika dia rehefa ao anatin'ny toriteny dia izao zavatra roa izao tokony ho tsampanao rehefa mandreny toriteny ianao, hoe inona no ataon'Andriamanitra amiko, inona no asa ataon'Andriamanitra amiko aminao izany, inona ny asa ataon'Andriamanitra aminao amin'ny alalan'io teny io. Amin'ny Apokalipsy 3:1 ka hatramin'ny 9 ity izany. Dia izay izany ny fanontaniana andrasanao valiny. Ny faharoa dia ny hoe inona ary no ataoko rehefa fantatro ilay ataon'Andriamanitra amiko. Inona ny ataon'Andriamanitra amiko ary inona ny ataoko. Izao ary havana, raha valiana amin'ity ten'Andriamanitra ty avy hatrany ny hoe inona no asa ataon'Andriamanitra amiko, inona ny asa ataon'Andriamanitra aminao, dia izao ny asa ataon'Andriamanitra aminao: miambina anao Andriamanitra, miambina anao Jesosy. Zavatra teny
tokony ho tsarovanao zany ary tsy ala ao am-ponao rehefa tapitra zao fotoana zao naiza lehanao dia so miambinahy Jesosy. Ianao zany afaka miteny an'izany amin'izao hoe miambina Jesosy any amin'ilay toerana rehetra dia miambina Jesosy satria izany ny asan'i Jesosy. Asan'Andriamanitra aminao zany miambina anao Jesosy. Raha mbola adika amin'ny teny hafa koa izy dia mijery anao izy fa amin'ny teny ity dia ataontsika hoe miambina anao Jesosy. Raha vao mandre an'izany tsika dia hoe samy manana ny fanazavany daholo zao amin'izany hoe raha aminahy zao ohatra dia hoe izany hoe Jesosy miambina zany dia avy hatrany dia mieritreritra ako sy ny vady aman-janako ahako hoe arak'izany zany miambina Jesosy raha mandeha mianatra zany ny zanako mandry fehizay ny eritreritro mivavaka ao mitolona-bavaka any Jesosy ireny miaro an'ireny ihany. Marina izany. Miambina Jesosy raha misy zavatra fikasako mety tsy tanteraka fiambenan'i Jesosy ahy zany. Raha ao anatin'ny aretinao marary mafy mbola tsy mety sitrana ohatra dia matoky aho fa fiambenan'i Jesosy ahy zany. Dia misy koa ny olona mieritreritra zavatra hafa hoe izany mahazo tombontsoa betsaka eo amin'ny asako satria miambina Jesosy. Vao maheno an'izany. Be dia be ny zavatra lazaintsika sy arakarakitsika tsirairay avy izay mandre an'izao teny izao hoe ahoan'ny fiambenan'i Jesosy ianao dia samy manana ny zavatra lazainy daholo sika rehetrarehetra. Fa ny zavatra anankiray tena hitambarantsika dia ny fiambenan'i Jesosy antsika amin'ny alalan'ny teniny sy ny sakramenta. Eto moa dia teny izao ny anjarantsika eto. Efa fiambenan'i Jesosy anao izao fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra izao. Izao fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Izay ny hitambarantsika. Fa ny fiainana azy isan'andro zavatra miatra aminao, ny ankohonanao, ny havana matsakaiza, ny namana, ny mpiaraka fikambanana, sy ny sisa, any izy iainana tena, enonao tena miatra aminao mihitsy, izany kay ilay fiarovan'i Jesosy. Mety amin'ny zavatra marary, fiambenan'i Jesosy ianao zany. Fiambenan'i Jesosy ianao zany. Mety amin'ny zavatra mahafinaritra, fiambenan'i Jesosy ianao zany. Mety amin'ny zavatra tena mila faharetana be amin'ny raha tokantrano ohatra, mety misy tsy milaminao kanefa ny aseho an'i Jesosy ianao hoe eto ianao mila faharetana ty zavatra ity. Mety amin'ny lafin'ny zanaka. Ianao te hitondra azy hoe ato nitondrako anao ry zanako, nahoana ianao tsy nanaraka an'iny? Hitanao ohatra ny tena villalana. Fa zao misy faharetana tiany Jesosy atao. Fiambenan'i Jesosy anao zany. Izany sary zany no ananantsika rehefa hoe miambina antsika Jesosy. Eny hatramin'ny zavatra mety tsy eritreretintsika hoe mandeha amin'ny tohatra eo anie ianao dia afaka finganan'ny Satana ianao. Mianjery ianao dia izay. Amin'ny toe-bolanao anie idirany Satana. Ny fanahy ratsy dia tahaka ny liona mitady izay arapany eny amin'ny rivotra eny izy. Afaka idirany daholo rehetrarehetra. Izay ny ilaina an'ilay hoe miambina anao Jesosy. Izany rehetrarehetra izany. Fa zao ry havako. Marina izany rehetrarehetra izany. Fa ilay teny sakramenta ny ombonana. Iny ny fototra. Fa ity tenin'Andriamanitra anjarantsika eto ity ary dia tena maneho aminao hoe amin'ny kely indrindra eo amin'ny fiainanao dia miambina anao izy. Miambina anao izy. Ary fanairan'Andriamanitra anao koa izy ity hoe atsiaro hoe hiambina koa zany ianao. Andenga jerentsika fa misy zavatra mako. Ny antony hoe miambina mako Jesosy ry havana dia zao. Misy zavatra manafika eo amin'ny fiainana. Misy zavatra manafika eo amin'ny fiainana. Mety tonga dia direkta be reny mety hitantsika amin'ny tele na mety tena tsapantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Tena hitanao mihitsy tena asan'ny Satana zany. Fa misy zavatra izarana tsika tsikelikely, miditra tsikelikely eo amin'ny fiainantsika dia lasa ohatran'ny fahazarana, dia lasa ohatran'ny tsy maninona tsony. Fa eto Jesosy dia miteny aminao mba hitandrina ny amin'ireny. Ahoana marina ary le dikan'ilay hoe miambeny. Inona marina zany? Ahoana ny fomba? Efa haitsika amin'ny mivavaka zao fa ho jerentsika matanjatanjaka kokoa izy amin'ny teny io ity. Fa tao saridisy aloha dia zao ny zavatra nisy tao. Saridisy manan-karena
tanàna manankarena. Dia somaro eo ambony tendrombohitra zany izy. Zay moa ny fisainana taloha, dia eo izy dia mora mahatazana ny fahavalo zany. Amin'ny ankapobeny tantara ataontsika fa tsy hoe tantara lavabe akory fa zavatra fohy kely. Dia misy manankarena be satria mpanao volamena ry zareo ary mpanao lamba fotsy. Lamba fotsy tamin'izany dia tena harena be zany. Tsy haiko izay andrefesana azy amin'izao hoe mpanao inona nga asa mety hoe orinasa mpamboatra tômôbila angamba zany mety hoe ahafahantsika manakatra an'izany na mety mbola misy na mety hoe orinasa mpamokatra gaz na petrolina zany zao malaza amin'izao manko. Dia izao izay mahatonga ity teny eto amin'ity Sardisy eto amin'ity tanàna Sardisy ity milaza hoe kanefa hozy izy misy ao aminareo izay tsy nandoto ny fitafiana, zany hoe le fitafiana teneniny eto anie le lamba fotsy io dia hozy koa izy amin'ny andininy fahadimy hoe izay maharesy dia tafy lamba fotsy. Izay ny antony mampisy an'ilay lamba fotsy io satria lamba sarobidy lafo vidy be. Dia rehefa manankarena ohatr'izay io dia nanana fiainana tao anatiny tao zareo. Ary io tsy tratran'ny fahavalo zany io satria isaka ny metatra vitsivitsy dia misy miaramila mpiambina. Ary manao tory ireo miaramila ireo. Ohatra hoe tapitra ny adiny 4 dia miditra indray ny miaramila iray. Zany hoe tena mijery maso. Ary io ny ahitantsika mihitsy eo amin'ilay miambeny io manko azavaintsika tsara izy rehefa avy eo. Kinanjo tao anatin'izay fotoana izay dia nitaza maso azy koa avy eny alavitra ny fahavalo. Ny fandimby ohatr'izay. Inona ny tena jerevy ny fahavalo teo? Mijery izy hoe aiza ny tena failan'ity zavatra, aiza ny tena lesoka amin'ity fiambena miaramila ity, fa tsy maintsy tafety, tsy maintsy ravatsika io tanàna io. Tsy maintsy azontsika ny harenao ary tsy maintsy lasantsika babo. Izay moa le fiainana tamin'izay hoe baboana izy dia lasa ny harena sy ny zavatra rehetrarehetra ampiasaina esclavage, lasa andevo le olona rehefa avy eo. Lasa andevo le olona rehefa avy eo. Hita ny fahavalo ary satria 420 ora amin'ny 420 ora koa izy ny tazana teo eo amin'ilay fifandimbiasan'ilay miaramila teo. Dia hita ny lesoka hoe eto zany no fomba izay hidirantsika ao amin'ny tanàna io. Araka ny tantara moa zany ny fahamarinana tsy fantatsika fa ny zavatra fantatsika fotsiny dia hoe tafiditra amin'ny miaramila ihany izy hoe ny satroka ny miaramila latsaka zany. Dia nidina teo le miaramila naka lisy dia hita n'ilay fahavalo zany eo zany misy toerana azo ekarana. Ka tamin'ilay fotoana kely mifandimbiasana tsy nijery maso nanompo maso iny miaramila fa mifandimby no efa niakatra tao ny fahavalo ary nipetraka tao izy. Teo amin'ny fifandimbiasana manaraka dia tafakatra tao izy ary tafiditra tao amin'ny tanàna izy dia nivoana ny vavahady lehibe dia rava ny tanàna. Marihana fa tao anatin'io le tanàna Sardisy io dia nisy fiainana tena mahatsaravina be tao satria na ny fiainantsika amin'izao rehefa lasa metimety ny fiainan'ny olona manankarena izy dia efa mitady problema hafa indray satria efa tsy izay intsony ny problema. Efa mitady problema izy ny amin'ny vatany, lasa didina indray ny vatana zao atao chirurgie estetika satria efa tsy manana problema dia mitady problema aloha. Efa atao amboarina lasa lahy ny vavy lasa lahy efa mitady olana io dia ohatr'izay koa ilay tao Sardisy nisy fahavetavetana mahatsaravina be tao zany hoe nisy fahotana zany tao dia taty koa nanafika ny fahavalo. Zao ry havana io koa dia sary ny fiainantsika io mitazana 24 heures sur 24 eo satana mijery an'ny irika kely izay hidirany amin'ny fiainanao. Izany anie ny dikan'ilay hoe mivavaka ny tenin'Andriamanitra mandroaka devoly. Niza vita batisa ao tokantranao dia afaka mandroaka devoly izy. Tsy mila maka hoe ho voatokana mpiandry ianao na inona. Tsy hoe tsy ilaina akory ny natokana mpiandry fa raha tsy misy mpiandry ao tokantrano na misy ao dia afaka mivavaka nareo dia mandroaka devoly. Azo atao tsara mihitsy zany ho amin'ny vita batisa rehetra. Zany ilay atao hoe miampina ary zany ny antony hoe mivavaka ka satria sao dia ilay zavatra efa mahazatra amin'ny fiainana andavanandro mihitsy nefa hizarany devoly tsy kelikely koa dia mizatra ao dia miara-mizatra ao dia
ny farany tafapetraka ary ny farany tokantrano anankiray aza matetika efa lasa tsy mahantso an Jesosy tsony raha tsy isan-kalahady fa mety efa lasa fampimenamenatra satria tsy ohatra ny efa tsy tendansa tsony le hoe mivavaka dia lasa ohatra ny tendansa le izy ohatra izany dia eo indrindra ary Jesosy no miteny amintsika fa raha misy Jesosy mihitsy no maka an'le toeran'ny mpiambina eto satria fantatry Jesosy fa malemy isika tahaka ny tanàna Sardisy io dia izy no maka an'io fiambenana io. Ahoana ny ahafantarantsika hoe izy io? Izay le teny sakramenta ary ny hazo fijaliana izay nahafaty an'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty dia io le fiarovana atsika io. Manao tsodrano zao tsika amin'ny faran'ity fotoana ity, izany le fiarovana faratapony ataon'i Jesosy amiko sy ataon'i Jesosy aminao. Miambina anao Jesosy. Satria fatany fa tsy ambina an'io mihitsy isika. Dia io ny ilanan'i Jesosy mandrakariva le hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay rehetra ataonareo dia aza atao tahaka ny ho an'ny olombelona fa ataovy tahaka an'Andriamanitra. Dia lasa hainao no misivana ny zavatra rehetra rehefa izay ny tsarovanao indrindra amin'ny alalan'izao toriteny izao. Ny alalan'izao toriteny izao. Faranantsika izy io rehefa avy eo amin'ny hoe azony hoe fantariny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Fa izao eo amin'le hoe miambena ary eo amin'ny andinin'ny faharoa hoe miambena ka aoreny tsara, aoreny tsara. Izao ry havana iteny hoe miambena io teny anankiroa izy io tena teny fototra amin'io. Dia le hoe miambena io dia ohatran'ny hoe mijoro tsara ny voalohany, mitsangana dia mijere. Izay teny anankiroa izay zany no mahalaza ny hoe miambena io rehefa iverenantsika any amin'ny teny fototra izany izy. Dia ilay hoe le mijoro tsara zany ny voalohany, dia le faharoa ny hoe misokafana amin'ny maso, izany hoe misokatra tsy mijanona ny maso. Dia izao le zavatra io. Eo amin'le hoe mitsangana io milaza fahatongava-tsaina io teny io rehefa adiniantsika. Ohatran'ny hoe raha atao amin'ny teny somary anina kely zany dia tongava saina, mahatsiarova tena, mifoaza, mba taitra zany dia sokafo ny maso. Ohatran'ny olona hoe rendremana zany dia taitra. Dia hoe mba taitra dia taitra. Dia tsy akipy tsony le maso fa jerena eo. Izay sary izay no ilazana n'io teny hoe miambena io. Ary eo amin'le hoe taitra iny zany le mijoro iny dia io teny io teny anankiray io dia ny teny anankiray manko dia tsy maintsy jerevana hoe iza no mitodika ao amin'iza io, iza miteny amin'io. Dia io teny io mitodika, misy miteny zany io dia mazava ho azy fa asa rôle an'Andriamanitra zany ilay miteny eto. Rôle an'Andriamanitra ilay miteny satria izy miteny hoe sorata ho an'io, misy mibaiko zany eo. Dia tena fibaikoana mihitsy io hoe miambena eto io. Dia le olona no miteny dia misy tombontsoa ao. Rehefa jerentsika zany dia misy an'ireny hitanareo le grammaire reny fa tsy ho azavaintsika be eto izay fa ny fitodika n'io teny io zany, io verbe io dia mitodika amin'le olona itenenana. Izany hoe le olona itenenana no hiaran'le asa. Le olona itenenana no hiaran'le asa. Izany hoe tombontsoa anazy ihany zany raha taitra izy mijery dia tombontsoa anazy ihany. Ary le hoe mijery dia ohatra izay ihany koa. Ary mijery tsy ankijanona, tsy misy fiandohany, tsy misy fiafarany. Indray le temps le verbe zany rehefa jerevantsika io. Satria reny rehetrarehetra reny matoa sorata amin'ny mpanoratra tao reny hoe présent ve ty sa futur ty sa passé. Dia amin'ny teny grika misy temps anankiray izay aorista izay dia sady tsy misy fiandohany, efa nanomboka ary mbola tsy fantatra ny hafarany, izany hoe eo mandrakariva zany. Dia sokafana mandrakariva eo ilay maso. Sokafana mandrakariva eo ilay maso. Jereo fa izany zavatra rehetra izany. Jesosy anie no miteny amin'izany amin'ny alalan'ity ten'Andriamanitra ty. Izy zany, izay no mahatonga le filazany tsara hoe miambina anao Jesosy. Ka ny fitenenany amin'izany ahatonga anao tena ho taitra tsara, tsy ho rendremana ary sokatra tsara amin'ny maso. Tsika moa rehefa lazaina hoe misokatra amin'ny maso, ny dikan'izay zany mailo amin'ny zavatra rehetra. Eto ary zany tsika ry havana dia izao.
andaotsika rehetra ho taitra ary anokatra masontsika amin'ny zavatra rehetrarehetrarehetra izay eo amin'ny fiainantsika, na efa zavatra efa nety tany aloha zany na ny mbola kehitriny sy izay mbola eritreretintsika. Eny, mety zavatra tsy mbola lazainao aniza n'Andriamanitra ara, mety sekre kelinao apotsy miloaka any, mety zavatra eny, raha mbola zavatra tsy nibebanao koa aza moa maninona ohatra ny fahotana efa nisy tany aloha tany na zavatra izay hitanao tena mavesatra aminao, andaotsika hanokatra amin'ny maso hoe andao taitra dia hiambina ka hanaika an'i Jesosy ho miambina antsika. Dikany hoe Jesosy miambina anie dia izao hoe mandrava sy mandrodana an'ireny zavatra manavesatra antsika ireny izy. Dia atolotra antsika azy izany mba hitaitra sy hiambina isika rehetra. Ary izao ilay hoe aoreny farany, ny hoe aoreny dia ohatra hoe tsika izao raha mandray an'izany dia ohatra ny alaina ny biriky dia atsangana ilay trano dia manorina. Tsy dia izay loatra ilay tena aoreny eto, fa ilay hoe aoreny dia izao nisy zavatra nikorotana teo. Nisy zavatra nikorotana teo dia alamina. Zavatra alamina zany. Hitanareo ilay jeu reny, ilay inona moa ny puzzle moa zany ny anaran'ireny, dia ilay misy sary dia akorotana aloha izy dia alamina. Izay sary izay no azahoantsika n'io teny io hoe alamino. Ny azy zany eto hoe aoreno. Raha jerentsika tsara izao ilay teny dia aoreno tsara ny zavatra sisa izay saika maty. Dia io zany hoe alamino ataovy mirindra tsara ny zavatra rehetra izay sisa saika maty. Io ilay finoana ananantsika ny ao andaminana azy ao ary eo tsika mandamina azy. Jereo ny raharahan'ny fiangonana, jereo ny raharahan'ny sampana, jereo ny raharaha tokantrano, jereo ny raharaha rehetrarehetra izay mandina fiainana. Inona no mikorotanao? Fa ny fikandreny Satanany dia ny fikorotanany. Andao alamina izany satria izay koa izay ilay atadavin'Andriamanitra aminao, izay ilay valany faharoa zany. Voalohany miambina anao izy, faharoa anjaranao kosa no mandamina ny fikorotanana rehetrarehetra izay mety manimba ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misy olona tsy mihavana ve? Andao alamina zany. Izany mihavana amin'ny olona rehetra ho Jesosy. Mba ahafantarantsika tsara ilay fiambenana, ilay alamino dia izao. Vakitsika ny Tesalonianina, famaranantsika azy. Tesalonianina 1:5-7 ka hatramin'ny 2:20. Izao ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mananatra anareo izahay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo toky ny malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Saino sy takaro ao anatin'izany rehavako ilay fandaminana. Inona ny tokony ho alaminao? Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miezà mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fa taro ny zavatra rehetra, asono mafy izay tsara. Ilay hoe tsara farany eto ry havana dia izao. Tsy ilay mamirapiratra ilay hoe tsara ty voatura ty, na ty ordinateurako ty, na ty solomasoko ty, ty akanjoko ty, tsy izay. Fa ny atao hoe tsara, misy telo manko ny teny karazany hoe tsara, fa manaraka mbola ho ianarantsika izay hoe inona ilay telo tsara ireo. Fa ty farany ty dia ilay hoe tsara mitarika makao amin'Andriamanitra. Hoe ty tsara ty mitarika makao amin'Andriamanitra. Io tsara io. Noho izany indray havako malala dia izao. Reo ny tenin'Andriamanitra ary dia izao miambina anao Jesosy, ary izao miantso anao koa izy andamina izay sisa saika maty tao amin'ny fiainanao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen.
Uani atu